Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ravana marana no iona amintsika amin'izao fotoana noho izao dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia valy indray tena ko mahita anareo eto amin'ity androany ity tratran'izao andro anio mahafinaritra ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray tsika tsirairay avy raha tratra antso eto amin'ity androany ity dia mbola mamelona fialantsiny indray noho ny fantaranana satria dia misy tokoa ny fanomanana izay tena atao ao anatin'izao tsika melohan'ny anomboantsika ny Vatikanina izao ka dia mamelona ny fialantsiny amintsika raha ohatra hoe tara indray tsika vao natafatompoka androany fa nefa mino aho fa ampahery indray ampahery antsika tsirairay avy indray ny fotoanantsika amin'ity androany ity koa dia tahiny tompony isika tsirairay avy fotoana anankiray iarahantsika mandritra ny adiny iray sasany ifampirezantsika anatin'ny hira vavaka tenin'Andriamanitra dia matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika ary tsy takan'idirana teto no ivoahanao eto amin'ity androany ity dia ho tahiny tompony tsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ny adiny iray sasany irahanao aminay dia tsy fahatantoka eo aminao akory na hoe arerahanao anao fa vao me hitondra hery hitondra tanjaka ara-panahy hitondra fifaliana ampitombo finoantsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana anio izao ny niditra voalohany teto androany dia ranavavitsika Marizô tahiny tompo ranavavy Marizô dia naranaraka azy Rahalatojo dia ao ihany koa i anabavy i Lovlia dia Erika dia Tojo Razana Monika Eliana Andoandry Andrasaka Patitsy Erika Raka dia Eliana Mamany Naomi Tonga Soa Fambeazana Fitahiana Eme Manambotsoa ao ihany koa ry Verselina Itody Raonisoa Angela io Rodine Marie tahiny tompo isika tsirairay avy koatray kamaradin'i Jesosy Kadaka Malala sy miray koa ambadika ao mino Soameva Elisa Tsiala Mama Valitina dia ao ihany koa Tina Rakotoary Zaka Elizabeta dia Tonga Soa isika Razana Tsotonia Koda Leonie Fleur Tirira Albenja Berta Rantanirina Marie Charline Amboaratsiky Samir Tansia dia Geneviève Randre Mananjara Tsiry Amboaramiel Marizô Vonifanja Mampionina Sandola tahiny tompo daholo Elisa Tsiala isika tsirairay avy ao ihany koa i Mama Valitina iza misy fahoriana davady voatra tsy hitako mamaga fahoriana ranabavy Itody mahereza amin'izany fahoriana izay mahazo anao zany dia mampahery ny fianakaviana manontolo izahay dia mahaiza mionona tompoko dia Andriamanitra re Jesosy mahafany ranomaso ary fanamasy tampahery ny fonareo izay reraka amin'izao fotoana izao ka dia mahereza mahatanjaha dia ho lasan'izay aniny ratsy rehetra dia aza misosi kalahelo intsony tompoko amboarantsiky mino fa efa nahatratra ny teny fikasana zany olo zany raha nenitoany anabavy Itody dia mampahery anareo nefa izahay dia ampitao amin'ny fianakaviana ny teny fampinoana avy aty amin'ny fandarana andramoka izao dia tahiny tompo ihany koa ranabavy i Fleur efa narabaiko teo Elizabeta Rasoenina Larisa dia tahiny tompo ranabavy Rahalatojo efa niteneniko teo tahiny tompo Esni Jamila dia tahiny Jesosy Nikela Sandrela dia fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha andaontsika metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra aloha andaontsika hivavaka metraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra dia aorianan'izay tsika filazan-draharaha kely dia aorianan'izay hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hivavaka amintsika eto ranabavitsika mbola tsy misy sary aloha mino ny efa tadidinareo daholo ihany ny eglizy teo dia ranabavitsika Angela io avy any Chine no hitondra ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity andao ray mpandrosotsika avy hatrany izy tahiny tompo ranabavy Angela io anao ny fitenenana tahiny tompo anomboana ny fandahara ry Jehovah tompo Andriamanitra io mbola faly misaotra anao izahay
Saotra tompony amin'ny fitiavanao anay tsirairay mbola tafavory eto indray izahay amin'izao fiara mivavaka izao. Mankasitraka ny amin'ny fitantananao anay tompo satria natambatra ao eto indray izahay tsirairay avy reto hiara hitalao hangetaheta aminao indrindra hitaraina aminao indray izay rehetra any am-ponay tompo tianay eo. Diovy ny fo amam-pananay, diovy ireo elokay fa te hiavana ifamatotra aminao izahay tsirairay avy reto. Ny fanahinao masina hanome anay hery mandrakariva Jesosy, hanome anay fahasalamana tanteraka any anatinay ihany. Ampio ireo rehetra namanay izay mbola any an-dalana na manenjika an'izao fandaharana izao tantany izy ireny Jesosy ho toto soamantsara hanaraka ity fandaharana ity. Ny zavatra rehetra izay ataonay Jesosy dia efa apetraka mandrakariva eo am-pelantananay izany, tsisy asakana fa ianao no hitantana izany mandrakariva. Ireo havanay sy ireo namanay koa petraka mandrakariva eo an-tananao izany rehetrarehetra izany. Eny Jesosy fa na dia ireo fahavalonay koa ary te hangatanay eto anatrehanao mba homeo izay anjaran'izy ireny ny amin'ny fiainonan'ny teninao. Tantany mandrakariva mba tsy ho diso lalana samy hahazo ny lanitra vao matoky izahay tompo malalo fa ianao ny malala izay rehetra mahasoa anay tsirairay avy ka apetrakay am-pelantananao feno Jesosy ny zavatra rehetra izay ataonay eto anio tompo tianay eo, saotra ny amin'ny fitiavanao anay manokana amin'ny mbola ahafahanay mifandray aminao amin'izao anio izao. Fanahinao masina ny eno hitantana mandrakariva n'aiza n'aiza tany alehanay ary mifanatrehanao tompo dia hiasa tanteraka eto anio satria avy amin'ny alalanao no nampilamina sy mampirindra indray ty fandaharanay anio ity. Eno mivavakay tompo tianay eo raha nisy zavatra hitanao fa mahasoa anay dia anao ny malala izany ara-petraka eo am-pelantananao. Hamasisahay tsirairay avy tompo tianay eo fa te hanakaiky anao hiara-dalana aminao isan'andro izahay reto. Eny mivavakay tompo. Alleluia. Amen. Tompontsika rehetra tainto. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentiny anabavitsika, izay vavaka mahafinaritra tokoa. Matoka fa nampahery anao izany vavaka izany. Misaotra betsika ny anabavy Angelatsika tao anatin'izay vavaka izay nentiny teto izay. Noely anankiray aloha tsika dia avy eo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay iarahany tsika amin'ny ranabavitsika rahalahintsika azafady Jonatana avy any Allemagne nitondra tenin'Andriamanitra androany, ary ranabavitsika Erika kosa nivavaka ho an'ny firenena. Ireo ny ekipa iaraka amiko eto androany dia matoka fa ahatratra amin'ny farany ianao. Alleluia. Efa nalabeky doraka fa ny teo Andrina Suzelle, Elisa Tsiala, Vero Rasoa, tahiny tompo ihany koa. Ireo mbola tsy narabaiko ngamba dia Ando Andrea efa narabaiko dia tahiny tompo i Justina Niantsa androany vao tonga teto, hitako teto dia tonga soa ianao dia faly izay mandray anao. Nambintso, Kodaleoni, Marie Gilda, Rolianisa, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Faly Ray Eritovo, Heritage, ao ihany koa i Vero Rasoa, Amboaratsiky, tahiny tompo Olgaranorosoa, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Faly izay mahita anareo faly izay mananareo. Zao rapitsotra antsika efa anaty fivadikanina. Alleluia. Satria rapitso alina amin'ny sabata sy amin'ny lahady amin'ny sabotsy sy lahady dia anatanteraka fivadikanina roa andro sika eto amin'ny fandarana ramoka izao izay fandarana efa fataontsika isan-taona moa izy io. Matetika tsika indroa isan-taona manao dia io aloha ny fivadikanina tsika voalohany ngamba sa efa nanao moa tsika tamin'ity taona ity tsy tadidiko. Fataontsika matetika rehefa alohan'ny hiditra ny mpianatra vita vakansa aby mifalifaly dia mivady anina metraka amin'ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Dia rapitso ho anao izay hiditra fivadikanina dia tsara fantatrao fa rapitso alina, rapitso hariva, sakafonao hariva zany alohan'ny
rapitso alohan'ny maty masoandro zany anao no misakafo farany a dia avy eo anao a misakafo indray anao a am'lahady hariva maty masoandro. Alleloia. Raha hifady hanina ianao a de mandefasy ianao a MP amiko de teneno hoe za hiditra amin'ny fifadikanana. Fa rehefa avy eo a aorin'izao fandaharan'izao a de fanomboka anokatra ny gropy a izay ho asianantsika tsirairay avy a asiananareo tsirairay avy ao anatin'izany fifadikanana izany a amin'izany fifadikanana ataontsika izany ianareo izay hifady hanina no miditra ao anatin'io hifady hanina 2 andro. De tsara ianareo raha mampiditra application Zoom de am'izay fotoan'izay a dia ao isika no hifanerasera. Misy ihany moa aminareo a tena hoe tsy manana Zoom nefa mbola pahirezo kany azo atao de miteny za tsy manana fa izao ihany satria soa antsika rehetra zay ao anatin'le Zoom rehefa ho hitanao fa antsika rehetra de ifankahita tare tsika ifampahery sy tsy mba mahafinaritra anao hoe zany. Fa raha vao messenger indray a de mety misy olona 2 na 3 tena tsy manana Zoom izy de ataoko anaty groupena messenger ihany fa ny olona fotsiny tsy ho tafaraka amin'ny be sy ny maro ianao de mety tsy maro misy tsara ianao zany mampiditra Zoom. Alleloia. De ty misy hafatra mahafinaritra be avy amin'ny ranabavitsika Zamina tsy ny lamina mihitsy ny sainy mba hafara ozy izy. Alleloia. De mba hafarako anareo fa zao zany ny hafany torohevitra mahafinaritra sady marina tokoa zany a rehefa satria nareo izy nareo-pitso ny etsena farany de am'izay fotoan'izay a am'lahady de potage io no hohanina potage na yaourt zavatra malemilemy a no hohanina rehefa vitany rehefa avy mifady hanina ianao hoanareo indrindra ho anareo izay vao manomboka fa marina mihitsy zany tantarako anareo za ary tamin'ny mifady hanina voalohany hoe mifady hanina 2 andro 3 andro zany fa tena noana be fa tonga de ninana mofo de nasiko dobera de nasiko ronono de ninana yaourt de ninana fa ohatriny tiana hohanina daoly fa avy eo a tena tsy nahetsika tena saika safotra satria ny vavontsika tonga de taitra be indray amin'iny de tonga de tsy tena saika safotra tsy embodrasy mihitsy tam'izay tsy azo atao hoe avy mifady hanina de mihinana zao rehetra fa mihinana aloha anao a de afaka kelikely niny ianao a mihinana potage ianao na mihinana yaourt ianao na mihinana zavatra malefaka ohatr'izany de avy eo am'izay ianao a mihinana am'izay rapitso am'lahady alina tontolo anao hatramin'ny 12 alina zay tianao na ihinana hatramin'ny ray maraina mihinana foana de zay zany a apitaiko aminareo matsy satria efa nekana na de efa saika nazava-zay raha de tsy nilama mihitsy sainy de afaro a ohatr'izao sao de any de afarako anareo afatra zokintsika Zamina aminareo zany rehetrarehetra zany mahafinaritra aminareo nge fa misy aminareo koa arivariva teo de fa niteny oay zako mbola miasa rapitso fa sady hifady hanina fa ny fifadikantsika amin'ny manomboka amin'ny sabata fa tsy rapitso fa misy efa dodina de dodina de dodina dia tahiny tompo a isika mahafinaritra daholo zany satria efa tsy indrindaona ny maro amintsika de efa afaka mandefa renao e MP am'rado akiradio a za zao voeo mihitsiny a etoko ampahirezana anareo sady ialako tsiny misy aminareo zao tam'zany nisy fahoriny reny a nandefa message tao am'le compte akiradio andramoka izao de mba azonareo an-tsainy hoe androany vao hitako zany nanokatra an'le compte androany vao hitako ka raha voany nareo mandefa message de tsy hitako raha tsy ela satria tsy de misy fotoana nokafana an'ireny zay fa ato am'rado akiradio nareo a no mandefa MP hoe za mba hiditra am'lay fifadikanana de ampidiriko anaty groupe nareo a de na de ao ary ny groupe a amin'ny sabata mihitsy sika manomboka amin'ny 10 maraina no manomboka amin'ny fampiantso de manomboka eo a de tantara-pitiavana tsara be a miaraka amin'i Jesosy a ao anatin'izany ka omany sahady ny fonao sy ny sainao omany ihany koa ny saina omany ny fanahy fa afinaritra be a io fotoanantsika io ary za sahako sady miteny anao fa matoa mbola miverina mifady hanina tsy haiko hoe mifampirina amin'ny fifadikanana ataony mivady io a efa be dia be matoa zay mbola miverina mifady hanina de satria tsapanay fa nisy fahasoavana tao ary matoa zay mitarika anareo hiditra am'izany dia tena tsapanay fa tena anovan'ny tantaram-piainanareo nareo reo le hoe misy olana tsy netiny vahamatonany a nareo hoe ary taizanareta misy olona zao eto marary fa hiditra fifadikanana de izy marary io a mihinam-panafody misy traitement ataony de nanontany izy te ahoana zahako ozy izy amin'io a mbola mihinam-panafody de zao nyteniko taminazy miankina amin'ny finoanao io fizahako raha ny finoko de miteny aminao a manomboka amin'io aza mihinam-panafody. Alleloia. Ho hitanareo nge zany fa nareo tsy manao zay raha tsy manam-pinoana fa manana nefa finoana
olona fizy olona maranitra fifatikana zay rehefa namana tsaroko nisy olona efa ela be ty tantara ty narary vavony efa nandora tam'zany efa ely zany efa ely zany satria zany tantara zany de efa ela be tam'izay mbola kely ary no efa henoko mandora zany olo zany ozy ianao ryavana fina zatra antany nasen'le mpanompon'Andriamanitra ny fahadianina araiky amby 20 andro efa nandorany aretim-bavony efa niky maty mandraky tiny androany efa antitra zany olo zany tsy marary vavony tsony ka za te teny aminao manana finoana tsy voaindray mandeha nahita olona marary nifiditra fivatikana ao anatin'ny fivatikany mihitsy ny nanasitrana le arety ianareo le mbola mihina mpanafody hoe za tsy maintsy mihina ty fanafody ty androany de za teny aminao nahitra fivatikana de manomboka amin'ny rapitso alina aza hoanina ntsony ny fanafody iny de andramo fotsiny hoe tsy hoaninao ireny 2 andro fa tsika kosa ina mpanafody manasitrana tena manasitrana mandrak'izay de ny rahan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ianam-pahafisoa zao io mampahery anareo io zao izy tsy ampahafody tsony voainga zay ny resaka de ozy izy tena sendra nijery aho izy de nahita taratasy tamin'ny 2000 firy moa someva le nina mpanafody farany nakay amin'ny dokotera farany eretinao tsy tadidiny intsony lany nakay amin'ny dokotera tsy tadidiny hoe ovinina tany amin'ny dokotera farany nefa ivehivavy io de ampidirana rà isaky ny 4 volana tsy mety tadidiko izany isam-bolana isaky ny 3 volana de makany amin'ny dokotera manao contrôle de mihina mpanafody de tsapainy fa zao izy afaka satria nanino satria mivavaka zay fotsiny halleloia de tahiny tompo mahereza renareo reny fatoran'ny ozina nareo misy hoe amin'ny alina misy fanahy manambady misy ohatrany hoe olona tonga eo aminareo ranabavy na rahalahy de mandeha de manao firaisana aminareo de inona vokatra iny jerenge ny tokantranonareo na nareo lahy na vavy manao an'izay manofinofy an'izay foana de tsy mety mahita vady tsy mety raikitra miaraka mifamofy de fakaiky raiky de rava de tsy mety manambady efa fodimapolo taona zao ranabavy misy tsatoka fanahy manambady ianao de tadidio fa ianao tokony hifady anina nafahana an'izany na efa manambady ary misy olona efa mivady misy de fanahy manambady de miady lava vao mamangy zay fanahy zay amin'ny alina de jereo fa manomboka eo de miady foana ndray nareo mivady de tsisy fifankatiavana tsy mahita fifaliana amin'ny vadiny le lehilahy na tsy mahita fifaliana amin'ny vadiny le vehivavy satria misy an'io fanahy ratsy io de dao hidirana fifadikanana de potehana amin'ny anaran'i Jesosy potehantsika mivavaka zany rehetrarehetra zany nareo fatoran'ny fahantrana fadirany novana na ny andafy na ny Madagasikara na izany nay de tsy mety mahatsanga ny zavatra de fatoran'ny fahantrana de mahantra raha reo reny tsisy tokony isalasala anareo tsy idiranareo fifatikana mahereza rapito sisa ary zao za tsy hoe manao publicité aminao fa reo misy olona efa niaraka tamintsika ny fifatikana fa ho hitanao nge fa reo 2 andro tsisy nanantsika hany reo tsy ampy reo de ho hitanao fa tsy tadidinao kory ianao ny ianao halleloia tsy ho tadidinao mahereza ianao de ho tahiny tompony ianao zay ny hoe raha fa andolotsika anao antiry ty nisy olona resaka tamiko ty de mba ndresahany tamiko mba nitiry ty sy ny fahatsapany momba nitiry ty de mba ho alefatsika tiry ty androany atolotra atsika zay de atolotra an'le olona mahafantatra anazy mahafantatra ny tena le olona voandresaka tamiko zay momba nitiry ty andao ataotsika tiry ty aoriana zay hitravatra ny ten'Andriamanitra etin-dralahy Jonathan tsika de meno finaritra ary de rehefa tsika miaraka eto tahiny tompo daholo ary mahereza daholo halleloia tasoloa elana tsiny kely fa somary miova kely matsy fitaovantsika de misy zavatra somary miova kely nolo izany zao de gagy ianao ohatrany hoe somary misy miova kely ny izy de ny fikirakirana azy somary samihafa sao de gagy ianao anary lo somary ohatry miambakavaka ndao ary fantatra Andriamanitra mombanao tahiny tompo isika rehetrarehetra halleloia fantatrao ny amiko tsisy miafinaminao ny fiainako efimpirano ny voadatra amin'izao
loza zay tsy asan-tanana efa eanonany niaraka nanamina fa ny ratsy fonano no misosokeo alo fa maleny amorala mora misaraka mina mazaka Jesosy anambokiana tomponirana ny fiainako teneny hoe tena zao ny fotoana ilako amin'ny fiainako anao Jesosy ratsy azony Alleluia. Nitanako fa mandrevone ny fotaka ety milanao itantanany ka naninonina ataoko sy zay izatoa eo zava-taony ratsy anamonolite manakanamolayana aminao manalisa ka nitananako no andray ny tanako alihota seserena olese quacianiacia ianao Jesosy loanefisa ianao tompono itarainako fantatrao amoko zay rehetra ny ainako mba tsy angalabarana intsony aho manomboka izao aho de anjaka Halleluia, soratsika an'Andriamanitra izany hira izany fantatr'Andriamanitra ny aminao afaka tena miteny mihitsy hoe za Andriamanitra very ara lozanao very ara tsisy anao. Halleluia. Tain'Andriamanitra hoe tsika tsirairay avy za resy lahatra sady matoky fa hotsapanao ny herin'izany vavaka any mitindra mitoraka tena mety mbola tsy sanatria tsy tsapanao zany teo alohan'izany. Efa maro nareo ny hitako ato message miditra rehefa aveo reny valiko de misaotra anareo amin'ny fatokianareo, misaotra anareo koa amin'ny ny finoana ny anatinareo satria tena anisan'ny zava-mahafinaritra ny mpitondram-bavaka ny mivavaka sy mitondram-bavaka ny olona manam-pinoana. Sarotra be mitondram-bavaka olona tsy manam-pinoana. Rehefa manam-pinoana ianao ary ianao mieritreritra manana faniriana hiditra io de efa finoana sady any anatinao. Koa de za te tenanao sady fa ny finoanao no avonjy anao. Halleluia. De tahiny tompo ary isika tsirairay avy hiditra avy hatrany tsika amin'ny ten'Andriamanitra de ho ampandrosoantsika ny rahalantsika Jonatana Miaritsoa. Halleluia.
hitako misy message nareo mihitsy zao mbola miresaka be mihitsy nareo fa rehefa mihitsy avy miresaka soraty eo daholo aloha misy miteny zao hitako eo te tsy mety misokatra mihitsy le zoom aza matahotra hoe rehefa tonga anaty groupe tsika rehefa avy eo de ny ataontsika angamba ho créeko le groupe rehefa avy eo de tonga de alefa anatin'le groupe le torevitra fomba fanapotrahanareo fomba fiinstallenareo le zoom sy ny zavatra zay tokony ataonareo aza matahotra fa matoa mety ny telefony sasany de mety koa ny anareo aza mitazo de za tsy mahay le zoom tsisy nahay le zoom koa tamboho fa zao rehefa nahay le izy de mahafinaritra be mampiasa azy de ampinainareo vao mampiditra an'le izy aza matahotra fa mety daholo ny telefony rehefa matafiditra Facebook sy ny sisa afaka matafiditra zoom ihany ko halleloia tahitopare mahare zary tsika rehetra tahitopa avy hatrany ary rahalahy Jonathan fa raha ohatra aloha misy mbola tsy narabaiko teto de aleo aloha arabaiko ihany Verorasoa zany mihitsy tsy mety misokatra mihitsy le zoom aza matahotra nefa mety rehefa avy eo Berta efa narabaiko teo Tonia efa narabaiko ihany koa Tonia zao efa lasa hety foana aiza moa misy Antonia azafady raha tsy madiso ranabavy Tonia tahitopo efa manomboka eto foana mantsy ianao de efa manomboka anontaniana am'izay aiza moa misy anao Tina Malala efa teto ngamba zany tamin'ny fivadikanina tamin'ny vino tsika no fivadikana izy matadidy vitsika no fivadikanina farany zay matadidy zay Andony Irina tahiny topo Nicole Fanjaniana tahiny Jesosy eny ary zay ngamba mbola tsy voanavaka ndao rehefa hatrany tsika diditra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay tahiny topo ary rahalahy Jonathan anao ny fitenenana de zay eny finaritra ao anatin'izany izy any tsy matafiditra zoom io nina tsy natafiditra zoom misy tafiditra avy eo ka ampidirika anaty groupe nareo de ao tsika mifampizara fampidirantsika ny zoom tahiny topo eny toro-teny avy hatrany tsika tahiny topo rahalahy Jonathan anao ny fitenenana de avy eo miverina eto mamelavelatra ny tenin'Andriamanitra dahoary de mbola faly manona fiadanany tompo amintsika tsiraray avy am'izao alina manginy zao de faly indray nitondra ny ten'Andriamanitra eto androany ary tena resaka fahasoavana lehibe ao anazy zany de andrean'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika de zany teny zany de hitantsika eo amin'ny ohabolana 10 de ny 12 ohabolana 10 de ny 12 de rehefa hitantsika ny teny de vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fitahian' Jehovah no mampanankarena ary tsy aza ny fisasarana ampiny zany amen zay ten'Andriamanitra fofozy indray ry havana malala ny ten'Andriamanitra zay tiany ho tenena amintsika amin'ity androandroany ity androantsika de hiresaka an'izany hoe fitahian' Jehovah zany anisan'ny zavatra ngeza be zany ary tena hoe zavatra tsara zany olo anankiray zany hoe tahian'Andriamanitra ny fiainana ary eto le ten'Andriamanitra de milaza an'izao mihitsy hoe ny fitahian' Jehovah no mampanankarena eto aloha de te-hanindry kely hoe ny harena zay lazaina eto tsy voatery hoe fananana trano be na hoe fananana tomobile be da be na hoe tany be da be fa ny harena zay lazaina eto de harena maro voatononao daholo zay mety hoe karazana harena na hoe io fahasalamana io fotsiny arany efa harena be zany ianao zay salama io efa harena zany misy dokotera ray zao fantatro any Madagasikara dokotera tena hoe manam-boly zany manam-pahaizana fa misy aretina mitaizana azy de ny vola rehetra zay azony lany amin'ny fitsaboana daholo fa nefitsika de omen'Andriamanitra fahasalamana zany de efa anisany harena zany na de io anjelin'Andriamanitra mitombo manodidina antsika io arany harena be zany mandeha manao vakansy tsika arovan'Andriamanitra ny tomobila zay tainganantsika ny train ny avion ny sambo zay zavatra rehetra any amin'ny toerana zay alehantsika eny foana ny anjelin'Andriamanitra mitombo manodidina harena zany ry havana jereo nareo reny président na reny olona manam-pahefana reny
tsy maintsy manan-karama garde du corps mba hiary ny aina. Nefa tsika tsy mila lany vola, tsy mila lany arena, fa noho ny fitahian'Andriamanitra dia voatatsika. Ny fiadanam-po, ny fifaliana izay men'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Arena zany tsy voavidim-bola zany. Raha amin'izao fiainana iainantsika izao dia efa betsaka ny olona kivy, betsaka ny olona mamoy fo. Tsisy fifaliana intsony ny olona amin'izao fiainana izao fa tena hoe kivy, menomenona, be kizitina. Fa tsika ry havana malala dia men'Andriamanitra fiadanana, filaminan-tsaina. Zany rehetra zany arena daholo zany. Ka androany ny ten'Andriamanitra dia milaza an'izao mihitsy hoe ny fitahian Jehovah no mampanankarena. Ianao raha misy amintsika eto mbola miaina anatin'ny fiainana hoe fahasahiranana. Ianao izay mety hoe mbola ao anatin'ny aretina ianao androany. Ny fiainanao tsisy fifaliana fa tebotebo lava. Androany tena manana etaeta hoe hotahian'Andriamanitra ianao. Tsy haiko inona ny olana misy eo aminao. Fa ny fitahian Jehovah no afaka amahanao anatin'ny olanao io. Dia andao nge hamaky teny anankiray tsika amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 1:20 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Deutéronomia 1:20 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia manao an'izao ilay teny hoe indro izao mametraka fitahiana sy ozona eo anoloanareo anio. Fitahiana raha ho henonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo izay andidiko anareo anio. Amen. Ataoko fa mazava be zany teny zany, tsy mila hazavaina be intsony zany ngamba fa zao ianao androany raha hoe fiainanao androany tena mbola apotika, fiainanao androany tena mbola hoe ao anatin'ny aizina, dia zao ankatoavy ny didin'Andriamanitra. Andao tsika hiezaka hanaja ny teny izay tenenin' Jesosy izay voalaza ao anatin'ity baiboly ity, izay fampianarana mety hoe enitsika isan'andro eto rehefa mpanaraka eto foana ianao. Fa raha mankatoa ny didin'Andriamanitra ianareo izy ilay teny teo dia voatahy ianareo, fitahiana raha ho henonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo. Halleluja. Dia ilaza arena anankiray farany ary havana malala, arena ngeza indrindra, dia zao omen'Andriamanitra antsika maimaim-pona, nomen'Andriamanitra antsika maimaim-pona zany arena zany, dia ny fahalalantsika an' Jesosy, nandraisantsika an' Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Izany ny arena lehibe indrindra. Satria tsika zao za, ianao, ilay tsy mendrika, ilay mpanota, ilay ratsy, ilay tsinitsinina, afaka andovan'izany hoe fiainana mandrakizay zany. Andeha amin'izany hoe lalana volamena zany tsika sy ianao raha hoe manaja ny ten'Andriamanitra, mankatoa ny didin'Andriamanitra. Afaka hiaona ilay mpanjaka mpanjaka, ilay tompony tompo. Zany ny arena ambony indrindra. Ataoko ry havana malala fa raha hoe atambatra angamba ny vola rehetra, ny arena rehetra, ny zavatra rehetra eto amin'izao tany zao hoe ao ankanisana any an-danitra, dia tsy ho tonga noviantsika, ary impossible zany. Fa tsika nomen'Andriamanitra, sika men'Andriamanitra an' Jesosy sika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, ahafahantsika makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Arena be zany. Dia zao andao angatantsika androany ny hoe hotahian'Andriamanitra zany. Andao andeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsika rehetra ngamba dia samy manana etaeta hoe anan-karena andova an'ilay fiainana mandrakizay, na fiainana mahafinaritra, na eto an-tany, na rehefa miala eto tsika. Dia mino ary havana malala fa voarayantsika izay ten'Andriamanitra fohifohy izay dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany ary ny fiadanana kosa anapaka amin'ny fontsika tsiraray avy. Alleluia. Amen. Halleluja. Sorantsika n'Andriamanitra zany mankasitraka ny rahantsika Jonathan tsika tao anatin'izany toriteny mahafinaritra dia mahafinaritra zany dia hotahian'Andriamanitra ny rahalahy Jonathan
ary de Andriamanitra ny amaly fity anao fa de mahafinaritra ny toriteny ny anazy moa anisany mampiavaka azy teny anankiray sika Daso aloha ary de Andriamanitra ny amaly fity anao daso aloha fa mikorotana izy zany eny ary misaotra betsaka misaotra andraraha Jonathan tsika eto anatin'izay toriteny mahafinaritra izay toriteny mampahery izay de ny azy moa isan'ny mampiavaka azy de zao izy olona tsy mba be teny ny azy zany tsy any amin'ny habetsaky ny teny fa ny any amin'ny fandonan'ny teny zavatra remarkenareo amin'ny rahalahy Jonathan de zao izy fohy ny toriteniny fohy foana fa irahantsika mahita kosa angamba hoe fomba fiteny kely fadada sa hoana tsy ny akely ny fil fa ny bafla dobony tsy hitanao midoboka tsara feoany moa de izy ohatry mpanao tantara zay ny feoany aleloia ary mandona tsara ny toriteny mahakasika misaotra rahalahy Jonathan totain'Andriamanitra ny ianao fa fohy fa mahafinaritra ary tsy kely fa ngeza ary de Andriamanitra ane amaly fity anao de ianao ane ioty ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay ataonao amin'ny fofeny fitiavana de tonga avy amin'ny ambony indrindra de matoky sy mino fa tena hoe Andriamanitra ampavelapelatra ny tavany aminao de tantananao amin'izay rehetra alehanao misaotra rahalahy Jonathan de tahiny tompo ohabolana de misaotra anareo ihany koa maka misaotra azy misaotra anareo ihany koa satria nareo misaotra azy io de mahatonga azy androso bebe kokoa ihany koa de mahatonga azy mbola anao mihoatra noho izay efa vitany tamin'ity androany tika de misaotra anareo de mankasitraka anareo de Andriamanitra ny hitahanareo ihany koa ao anatin'izany misaotra betsaka mbola vonona ho n'izy ao aoriana satria nampaherezinareo izy androany de tahiny Jesosy ny teny netiny androany ohabolana toko 10 andininy fa 12 teny fohy ary tokony vetivety koa de tapotra ny toriteny nefa ny fahasoavan'Andriamanitra de mahafinaritra loatra ny mitantara azy rehavana malala ary mahavariana fa na teny ray ary ao amin'Andriamanitra de afaka anaovana toriteny adiny ray aleloia satria Jesosy rehefa mitoriteny ela be mihitsy Jesosy rehefa mitoriteny ny mpianatra Jesosy rehefa mitoriteny de tena ela be tsaroantsika tsara nisy lehilahy anankiray tena ny anjera azy ve ambony varavarankely mihitsy resy tory satria lava loatra ny toriteny fa nefa ny tena marina tsisy hoe lava loatra fa ny tena marina be loatra ny zavatra mamy sy tsara ho tantaraina amin'Andriamanitra de zany mahatonga antsika na de teny fohy fehezanteny anankiroa de nefa afaka efa nisy ny toriteny nataony 7 minitra zako nefa mbola melabelatra de za matoky fa mifanamasina mbola metraka teny foana atao mbavako ampaherezana antsika rehetrarehetra ary teny io de anisan'ny teny tena mahafinaritra ary tokony ampahery atsika ary mahafinaritra amin'ny toran'izy io amin'izao fotoan'izao satria ilayntsika ihany koa zany ny olana amintsika kristianina tokoa de zao mihafahafa be mihitsy tsika miresaka hoe harena de mihafahafa de manam-panahina de tsika matahotra ny anankarena ny mahatonga tsy ny olona matahotra anankarena de mieritreritra ny teny Jesosy hoe sarotra am'mpanan-karena miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa takan'ny rameva ampidirina anaty vody fanjaitra zany hoe tsy possible mihitsy zany fa Jesosy koa nefa ny teny de izy atsony novonjena ozy mpianatra hoy Jesosy ny zavatra tsy hain'olombelona atao de hain'Andriamanitra atao zany hoe na rameva anankitelo amanefatra ary zany ndra hiditra ao anatin'ny vody fanjaitra de mbola azon'Andriamanitra atao koa zany ny tena tian'Andriamanitra terina amin'iny de zao io miankina amin'ny zavatra teo anoloana azonareo ohatran'izany ohatra rehefa niteny ny paoneny ny vehivavy ao hangina de ny olona miteny hoe mieritreritra hoe tsy tokony hitoriteny ny vehivavy fa rehefa ohatr'ireny de jerentsika hoe taiza ho aiza tamin'ny fotoana inona fa naninona i Paoly no niteny an'ireny de jerena daholo na toerana taiza nitoriana an'ireny tamin'ny vanim-potoana tahaka ny ahoana sy ny sisa de matahaka izany ihany koa Jesosy raha niteny hoe sarotra ao am-panan-karena de tadidio fa teo alohan'io nisy mpanan-karena tsy nahafoy ny harenany zay zany tsara zava amintsika fa za tena mitsodrano anao mihitsy mba hanan-karena ianao
tsodrano antsika rehetrarehetra mihitsy mba hanan-karentsika mba tsy hanala-baraka an'Andriamanitra tsika hoe zany hono ny atao hoe Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny Andriamanitra tompondreo vahoaka ho fantatry ny olona fa tsika manompo Andriamanitra manan-karem-pahasoavana. Aleloia. Ary Andriamanitra manana ny zavatra rehetra. Ko androany dia teteny aminao aho hoe ratsy ve ny manan-karena? Tsy ratsy ny manan-karena. Fa ny ratsy dia ny manan-karena mivavaka amin'ny harena, ny manan-karena tazomin'ny harena tsy ho tian'Andriamanitra, ny manan-karena fikirin'ny harena eto an-tany tsy mieritreritra izay ho any an-danitra. Raha vao izay dia aleo tsy manan-karena. Ary raha te hanan-karena ianao dia afoy izy misy loha ty izao tontolo izao ty. Tsy mampahantra akory ny mivavaka. Tsy rehefa mivavaka satria Andriamanitra miteny hoe tena zany zao ny teny anabavy Suzelle hoe za taloha dia nieritreritra zany hoe tsy tokony hanan-karena ny mivavaka. Be dia be ny olona mieritreritra zany ary anisany hatramin'izao tsika miteny izao be dia be ny olona mihitsy mieritreritra anabavy Suzelle hoe tena mampahantra ny mivavaka satria ohatrany hoe tsy mety za manan-karena satria matetika rehefa manan-karena dia lasa ohatrany hoe manana toetra ohatrany hafahafa ve sa hono? Tsia. Firy ny olona mpanan-karena ao am-baiboly eo? Tsisy olona nahandry ireo olona nalaza tao am-baiboly ireo. Ao anatin'izany ankoatran'izany Lazarosy nahandry. Fa tsisy patriarka nahandry zany tato. Fa mpanan-karena daholo ireo. Fa mpanan-karena tian'Andriamanitra. Jesosy tsy niteny aza manan-karena ianareo. Fa Jesosy niteny miariarenao anareo any an-danitra. Zany hoe manana harena eto fa aza diny miary harena any an-danitra. Jesosy tsy niteny andao lasaka amin'ny anarako zany dia tsofoka rano nareo katana mi daholo. Tsy zany. Tsy zany. Fa Jesosy Jesosy fotsiny raha Jesosy fotsiny dia tany antsika. Jesosy tsy dia nifantoka tamin'izany intsony. Ny tsara fantatritsika mantsy rehefa mandinika ny tantara zany mahatonga ny hoe eto amin'ny fandaharan-dramoka izao raha remarque ianao dia izay matetika ary za mampahery ny ankizy mpitory teny hoe mitrandraha teny any amin'ny testameta taloha fa feno tantara mahafinaritra be any misy. Jeko nefa mitory testameta vaovao dia mitory ny epistily. Ary fantarao tsara fa vao tamin'indray asabatsika nitory tonikiran'i Solomona eto zany tsika tsy mifidy mihitsy hoe aza mitory an'izao. Misy olona Andriamanitra tsy mitory tonikiran'i Solomona mihitsy ohatry manelingelina ny olona merina hoe ny nononao ny tongotrao ohatr' zany. Reny zany angatao fanamasina rehefa hitory fa tsisy toriteny tsy azo toriana zany tao am-baiboly. Fa matetika any amin'ny testameta taloha dia mitantara misy karazana tantara mahakasika fo sy ny sisa. Any amin'ny testameta vaovao indray rehefa Jesosy dia hitanao mihitsy hoe Jesosy maika mihitsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa fotoana fohy ary fohy kelikely ny testameta taloha misy zavatra nafoezinao fa misy zavatra koa tena niazakazaka. Natao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Tena tiany Jesosy tena hitandrina tamin'ny farany kely indrindra ny olona mba hahatonga satria efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Beba ianareo misy Jaona mpanao batisa manomboka ny testameta vaovao fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia inona zany nataon'ny olona ny ankabetsahan'ny olona rehetra tao? Nifantoka tamin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy hoe akory hoe nifantoka tamin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny toriteny na ny fomba ny zavatra afatra napita dia hoe tsy niresaka harena mihitsy dia hoe tena mahantra dia tena tsisy nina azo atao. Za te tena fotsiny fa Paoly angery avana naka nividy sambo. Izy ny vidy sambo. Izy koa ary ny afaka nofa sambo. Andriamanitra. Aiza nafahana ny tety tany hatrany Azia? Raha ohatra ka hoe mahantra ny olona ao am-baiboly, mahantra mampamatra ny fivavahana. Tsy marina zany. Andriamanitra te teny aminao fa ianao io tokony olona hiova ny fiainanao. Raha mivavaka ianao aza toton'ny olona amin'izany ny sainao hoe mivavaka izany olona tokony sahirana le olona mampalahelo kely reny foana. Tsika tsy mampalahelo. Tsika tsy mampalahelo, tsisy mampalahelo atsika, tsisy anto mampalahelo atsika. Tsika nga anaovan'olona SOS, tsika nga reava nateran'olona vary amin'ny gony vao misakafo. Ianao nge tsy olona mampalahelo ary hovay ny fomba fisainanao. Raha mivavaka ianao indrindra raha miaraka mivavaka aminay eto ianao dia hovay ny fisainanao. Fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ary tsofin'Andriamanitra rano ary sitrak'Andriamanitra mihitsy ny ampanankarenanao. Tena hoe sitrak'Andriamanitra ny hitahina ny fiainanao. Aza matahotra ny ho tahiny zany. Aza mieritreritra koa ny tsy ho tahina. Halleloia.
de aza mba mihafahafa koa mangataka fitahina rehefa tonga ny fotoana angatanao fitahina fa ny ratsy a le tsy miresaka fa tsy fitahina de tsy mieritreritra fa tsy fitahina de zay ny ratsy zay fa tsy mahazo mieritreritra fitahina tsy mahazo miresaka amy fitahina tena ianao ary tsofina rano isam-bolana anao tsofina isaky ny tsofina rano anao mba ho tahin'Andriamanitra ho tahin'ny tompo halleloia zay faly mihitsy rehefa mahita olona fanerasera aminay de lasa tahin'ny tompo halleloia sokatra ny fiainana misy olona ngeravana teneniko anao mihitsy fa ny filazantsara torina eto ngeravana sady mampibebaka mahatonga ny olona anam-pahamasinana fa mahatonga ny olona tahin'Andriamanitra tena teneniko anao zany fa raha hito amintsika eto ny asiana fijonava volombelona hoe zay zany andanitsika andro eto ndray hijonava volombelona fa hita fijonava volombelona tena variana eto fa misy olona tena tahin'ny tompo eto tena teneniko anao zany fa tsika moa fantatsika zany ary iainantsika halleloia ary za mampahary anao androany ianao io tokony olona tahin'Andriamanitra ary le tahin'Andriamanitra io tena io mihitsy fitahin-Jehova mampanankarena zany hoe manankarena le manankarena araka ny teny Lalà Jonatana teo tsy hoe misy fandikana anankiroa ny atao hoe arena roa samihafa ho an'ny devoly a ny atao hoe arena de zavatra anankiray be de arena iny aminy ohatra be zany olona manao pacte amin'ny Satana be mihitsy zao ny olona mipacte izay amin'ny Satana de jerenao ny fomba fiainany fa na ianao ary ohatra mihitritra hoe mona aminaina raha za io za zao tena teneniko anao za zao tena tia fiarakodia za remarquenao foana kamane matetika am'resaka io satria mba patientko zany izy io hoe hatramin'izaho mbola kely de tena hoe tena ao anatin'ny rahako anatin'ny fiainako anatin'ny fitiavako resaka fiarakodia fa za efa mivavaka de lasa Jesosy aloha mipatientko zay loha zany tsy lasa diniko zany hoe mijery salon de l'auto any Genève zany na ny aty à Paris na ohatra zany fa lasa ny zava-mahafinaritra na mandinika ny fahatsara'Andriamanitra de misy fotoana any mba mijerijery an'ireny mahafinaritra na mijery boky misy fiara mahafinaritra mba mijery an'ireny fampisehoany ireny fa tsy ohatra ny taloha intsony za zao eritreretinao tia fiara fa mahita olona zao za lehilahy ohatra hoe malaza boxeur bodybuilder footballeur basketteur za aby reny olona hitako hoe malaza acteur catcheur de misy koa chanteuse e mpihira mpanao de zavatra zay zao de manao live izy ohatra de ampisehoany daholo nisy amin'ny tomobilany misy mpanao foot malaza zay fantatrareo zany tsisy oatra azy raha mbola mpanao foot de izy ty Ronaldo de jereo ny anatin'ny compte jerenao ny tomobile ananany tsisy tomobile zay tomobile lafo vidy ny hitako farany ohatran'ny Chiron angambany izy zay ny Bugatti ohatry ny vidiny farany teo 4 millions de dollars anisan'ny tomobile tena hoe tsy tena hoe vitsikely zany vitsikely no mpanana an'izany eto eto ambonin'ny tany fa vomivoaka zany de efa nametraka commande izy efa nandefa commande izy de efa manana be dehibe izy ndray vidina ny sasany de reny zany zao amina ny olona mieritreritra hoe reny ny atao hoe manan-karena fa amina reny manana tomobile fa tsy manan-karena misy ndray olona manao collection misy anankiray izy indray zao tadidiko za ma tsy mba misy fotoana mijery an'izy ireny de manao collection akanjo lafo vidy sy poketra lafo vidy sy ianao hoe efa nahita an'le afrikana fomba fiainana afrikana misy karazan'olona ohatr' zao zareo olona tsy de makaiza misy am'jareo ary tena re manana asa hoe ambanimbany reny aty andafy fa zareo mividy zavatra lafo be mihitsy de na tsy zarizara ny atokana mividy zavatra lafo be de manapotra an'izay ny fiainana de mbola tsy reny koa ny atao hoe manan-karena manana akanjo reny
misy olona tena hoe manao collection ana montre lafo vidy de mieritreritra hoe manan-karena fa arena anisan'ny ampahany amin'ny areny reny fa tsy manan-karena reny fa manana montre satria ny arena ny vazanke de efa milaza ny arena voalohany de ny fahasalamana reny raha izay misy olona miteny manao ana zao ny fiainanao tsy miasa te andafy ohatra tsy mahirezy fahasalama aloha de zay ny zava-dehibe fahasalamana aloha zany ny arena voalohany fahasalamana aloha ny arena voalohany tsy afaka irere zany ny olona ray manan-karena be hoe mandiky mararina tonga zay manan-karena eny amory havana ny ainana fiainana mahafinaritra am'zany Jesosy nampianatra antsika hanan-karena de zao mba teny an' Jesosy meo anay anio ny anina saza ho anay de ny olona vao maheno an'iny saza be tsy tia an'zany tadidiko foana le olona satanika anankiray azo any satanika mihitsy izy fa izy tananakavanan'ny Losifera fa izy avy eo niova fo de namoaka ny secret fa tadidiko foana tsy miala ao anatiko mihitsy rehefa mahita anareo entina mbavakarabola de tena hoe misoika mihitsy vao miaka-piakarana tena hoe misy fotoana izy mila vola de tadidiko tsara le fomba ny tantarany an'izy amin'ny alina ny amin'ny am'ray maraina any do misy zatra milatsaka be mihitsy eo amin'ny tomkom-pandridranao jerena to de vola be am'gony to de milatsaka tsy haina hoe avy aiza herinao fotsiny mitotona do to de vola de ho atsika ho anareo raha misy zao nareo hoe tsy manam-bola mihitsy am'izao fotoana zao le sambatra izy fa tsy sambatry ny olona iny zao zatra tantarainy iny vola iny miara tonga amin'iny vola iny ny baiko milaza hoe tsy maintsy laninao io vola io tsy maintsy lanina zaho tena isorako an'Andriamanitra fa tena mifanerasera tamina olona maromaro ako teo amin'ny fiainana za tena nahita olona mbola tanora kely de nahita olona variana rehefa eo tanàna olona tsy de manao any zany olona tsy de manana fiainana fa ny tena mahavariana manana vola be dehibe de tonga eo tanàna manomboka amin'ny 6 maraina izy ny tonga eo tanàna rehefa manomboka amin'ny 6 maraina eo de angonina daholo ny tanora eo tanàna de ividanana toka tsaky izay ilaina ny zahatra tena mba nahavariana anary avana za efa ela ny vidian'Andriamanitra misotro toka tam'zany fa zatra nahavariana mbola tsy nisotro toka ny vidiny olo mihitsy satria tsy azo tsy mifakazo zay sisy io vao tsy tiako zany sady izy tia ohatriny hoe mividy an'le izy de le hitanao le sady mividy an'iny de ohatriny hoe matoana vidan'iny de ohatriny ambanimbaniana eo daholo de ohatriny tsy resy lahatra mihitsy de tsy ninana na ray goto tamin'ny toka ny vidiny zany teo tanàna fa zatra tena mahavariana fitiny zay tiana zay toka karaza toka tiana olona be dehibe rehefa izy ny tonga any de valoan'ny olona na tsy miasa ary ny olona tsy maninona fa satria izy zavatra eo de tena tsaky zany tena zay ilaina fa tena mahavariana rehefa tonga ny ariva antaniny daholo inona mbola ampiana ohatrao de ny de inona ataony de anaovan'ny fampisehoana am'izay ny olona de io vola io tsy omeny olona tsy hoe zarainy vola ny olona fa dorany tenareo tsara de dorana amin'ny brike io vola io tena masonay ny nahita dorana io vola io de mitsiritra fotsiny hoe fa maninona raha mba menanay mba vitanana sarbo tam'zany hoe mba menanay mba vitanana tam'zany sarbo am'zany charbon zany lafo vidy tadidiko mihitsy rehefa misy cyclone lafo ny charbon tena ny azo dorana vola tsy omeny amin'ny ianao na rehefa anaova fampisehoana de mememezany de dorany hitanao reny zavatra reny le baiko azo avy amin'ny vola io ary ny vola fa io ny tediavinao io falan'io androany tena raha tsy zany ny devoly avana tsy manome malalaka ny devoly tsy manome areny zany ireny olona manao pakta amin'ny satana reny aza mitsirritranao reny fa tsy manan-karena zany reny fa ny fitahiany Jehova ihany mahatonga amin'ny olona manan-karena fa reny tsy manan-karena reny fa manam-boly reny toy zany hoe vola egal reny de mahantra ianao zany raha vao zany satria raha vao tsisy vola ianao de mieritreritra fa mahantra fa za zao za hitanao hoe tsy mieritreritra mahantra zany ny anina saza omen'Andriamanitra anahy ray aloha zay de za tsisy mahory anahy
za amin'ny fotoana ilako zavatra anankiray tapany voalohany aloha teteneniko anao ty fa za mihatra anao fa tsy tapitra eo akory ny resantsika so mantsy anao mihatra ay pino tepiry dada le izy fa zay sahazany an'io jerety izy io ve zay aloha ray meo anay an'io ny anana sahazo anay de sahaza meny ny olona manana sahaza zany a iny no mendrika anao na mila be de be anao androany satria zay ny ilainao de sahazanao tsy hoe meo anay an'io ny anana tapakibonay meo anay an'io le tena mba farak'izay minimum ny sahaza ary ny sahaza atsika miovaova apiditra mpianatra zao tsika ny sahazanao rapitso zany rapiditra mpianatra loha tsy mitovy amin'ny sahazanao androany zay zao rehefa sabata resaka hoe vola zany tsy mila vola na ny erina tsy manam-bola na ny ariary ary zay tsisy olana mihitsy sery tsy mivoaka ato rehefa mbola mety connexion io mbola hitanao alleloia indrindrany tsisy ilanay vola hoe tsy manam-bola mihitsy fe sery sabata hoe na ny ariary kisy tsisy ilana i zay tsy mahantra fa tsisy anitsy sady tsisy ilana anitsy ko sahazanay zao rehefa iny zany de mipetraka tsisy na ny ariary satria tsisy ilana an'le vola mihitsy mizato atrano zay to de eto atrano zay manao commencement kira de manao tsisy vola ilainy zany fa kosa ande vacances zay zao zay ohatra de mila sahaza misimisy zany inona sahazanao manofo hôtel lenao carburant anao ny sakafokafonao ny kizy ny pizza ny glasy ny to et tout ry havana malala sahaza io zany le sahazanao a iny mitombo be le sahaza tsy hoe ration anao ity zany a mena 50 € par jour ianao de iny zany nataonao zay ampy an'iny tsy zay nge le sahaza ny sahazanao inona ny sahazanao miankina amin'ny zava-misy eo aminao androany zay ny tsy takatry ny olona ohatra zao ianao zao a misy zavatra ilaina ohatra misy aminareo zany zao tena hoe za Jesosy reraka mandeha tongotra Jesosy za Jesosy manome fiara rapitso zany mila le fiaranao sahazanao zany a amina vola be dehibe satria ianao mila mividy fiara meo anay an'io ny amina sahaza ao anay zany hoe zay ilaiko androandry sahazana de omenana alleloia fa na mila 1 million androany na mila 2 millions na mila 50 millions na mila 100 francs tena teneniko anao fa omenana ny sahazana ny sahazana zao tsy tovy amin'ny sahazany Angela tsy tovy amin'ny sahazany Elisabeth tsy sahazany razanatsoa tony a ary ny sahazany razanatsoa tony androany rapitso mety be dehibe satria mety misy zavatra fatao izy misy sisa sy ny sisa halleloia ray zany aloha zay fary manakiraka an'izany de zao hoy tena andriamanitra ny fitahiany Jehova mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana piny zany ny tao amin'ny baiboly ny olona manankarena tao amin'ny baiboly tsisy ny sasatra zany jerenao tsara raha hijeritsika zao a hiteny amina olona efatra na 5 a mpanankarena be ny koizina tao amin'ny baiboly ny fitahiany Jehova zany hoe io Andriamanitra mitahy io zany halleloia iza nina raha vitoto nina raha vitoto nareo taty aminay halleloia ninona trondriny be halleloia de zao zany zay tsy mihafiara-tsakafo zany impirovely eto amin'ity tany ity raha zay biby maloto tsy hoanina efa zay tsy mihafiara-tsakafo ny anay mivadinay zany a tena tia mampiadana anay mihitsy izy io de misy fotoana sakafo zany zay tsy mifidy tsy miafy zay te sakafo de tonga avy halleloia ka zay mahantra halleloia ny Andriamanitra tompontsika ndraiky Andriamanitra mahafinaritra ary Andriamanitra mampanankarena hoy tena marina fitahiany Jehova ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany le fitahiana avy amin'ny Jehova zany no mahatonga antsika hanana an'le arena ary le arena de araka naziko anao teo tsy vola ihany fahasalamana aloha ao zay fiadanam-po inona mory havana atao inona mory havana arena nefa ny anao ary tsisy fiadanam-po tsisy ninona ozy tsika hoe ny vola ny mahasambatra fa mety tsy voandrano no nahita olona mpanankarena namony tena angamba karaha io mahasambatra tsy
ny aina mandrakizay reny olo reny. Nisy namono tena tao, misy tena namoy fotsiny sy laniny volany tao. Misy an'ilay vehivavy anankiray tany amin'ny hôpitaly tany Chine tany amin'ny Ranabavy Angela tany tantara tena nisy izy ity. Niditra tao amin'ny hôpitaly satria tratran'ny cancer efa phase terminale. Le farany mihitsy zany de niteny tamin'ny dokotera mba sitrano amiko. Le dokotera tsisy azo atao amin'ny intsony. Tena paritany rano tany nitondrany sakosy misy. Ty dokotera meko anao ty volo ty fa velomy a. Le dokotera tsisy ninazo atao aminao tsony efa tsisy hevitra tsony. Nariny teo fotsiny le vola de nitsipona ny olona. Satria maniny le vola tsy navita nini. Ny harena, ny fitahina an'Andriamanitra mahatonga anao hanan-karena de hanan-karem-pahasoavana. Mitambatra eo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mitambatra eo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny zavatra eo ampilatananao afaka hifalianao. Misy olona zao ohatra hitanao ny zavatra tsy fitahina avy amin'i Jehova mety hoe harena ny fahitantsika azy fa tsy mitondra fiadanana amin'ilay olona. Ianao mety mahita matetika misy olona anankiray ohatra nanao pacte amin'ny devoly, manana karena be, manana zay ilainy, maty ny olona iny, ina zavatra mitranga io harena io tsisy io mitondra ady, mitondra korotana eo amin'ny fianakaviana, tsisy ninona fifaliana, tsisy ninona. Tadidiko misy mpihira frantsay zay efa ela be mihitsy zany ninay tamin'izany hoe manana angara ngeza be izy de feno zava-tsara bidy vita amin'ny volamena. Misy olona fantatra efa niditra tao tena hoe tena karazana moto farak'izay lafo vidy eran-tany, tômôbila farak'izay lafo vidy eran-tany, zavatra vita amin'ny volamena rehetrarehetra ao anaty angara be ngeza be tsy hoe firy mètre carré feno harenany. Voalohany tsy nitondra izy na de ray ary hatramin'izao edivan'ny fianakaviana ny harena, tsy mbola misy tompony mandrakity ny androany. De afaka hiteny ianao fa harena zany zavatra ny harena de zao manana zavatra ray de hiadanako iny hiainako angalako tsirony. Ao Baiboly ao Andriamanitra koa rehefa hita hampanankarena de manana fomba be dia be ahatonga n'iny olona iny hakanankarena. Tsy azony fisasarana ampiny zany. Tao amin'ny Baiboly zany tsy hoe misasatra foana ianao vao manankarena. Ny tena marina misy mifanohatra amin'izany ary tato ananina tato fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kaina. I Kaina ngira rehefa avy namono ny Abela de nivoaka tao amin'ny sahedeny de hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis 4:7 ary hoy Jehova tamin'ny Kaina 1:7 ary aiza Abela rahalanao fa hoy izy asa mompitandrina ny rahalahiko fa sady mianjonanjona be izy. Tsy tokony resaka ny sakafo intsony manomboka rapitso alina androany manararaota. De ary 1:10 ary hoy izy inona no nataonao fa ny feo an-dralahnao taraina amiko avy any amin'ny tany. Ankehitriny de voaozony ianao hiala amin'ny tany honenana izay ny vava hitelona ny ranon'ny ralahnao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao de tsy mba havokatra anao intsony izy ho mpanjenjena sy mpirendrany ambonin'ny tany ianao. Ary teo de niteny an'Andriamanitra izy fa amin'io nge riavana riavana malala de hanomboka tonga tamin'ny zareo ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Eto zany de tenin'Andriamanitra de miteny raha ny fisasarana ny mampanankarena de be dia be mpanankarena. Ary na tsika reto ary taloha mbola tsy mivavaka mpanankarena be daholo raha ny fisasarana riavana malala. Averiko vakina le tenin rahalahy Jonathan teo Baibolina 2:7. Ny fitahian Jehova mampanankarena fa tsy azo ny fisasarana ampiny zany hoe na hisy sasatra tany amin'ny Genesis tompoko de efa nisy olona ny sasatra fa tsy mety ambinina. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kaina miasa tany ianao fa tsy mba vokatra anao intsony. Ka raha ny fisasarana ny mampanankarena efa mpanankarena Kaina fa mpanankarena Kaina tsy nety mpanankarena intsony. Satria tsy ny fisasarana no mahatonga antsika manankarena fa ny fangalantsika ilay tombotsofana antsika an'Andriamanitra de le fitahian'Andriamanitra raisitsika mahatonga antsika manankarena. I Abrahama de fantatsika tsara fa ny ainga samy irery ny ainga teo amin'ilay tranony rahalahy. Amin'ny Genesis 4:20 de Genesis 4:12 azafady de zao ny tenin'Andriamanitra
ny antson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vainana tany amin'ny tany Kanana sy Egypta. Ary Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoako anao fa tonga anao firenena lehibe sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao dia olo fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soa anao fanozona izay manozona anao kosa ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay fanlazainy Jehova taminy ny ainga izy io tsy atao hoe ny ainga zéro fa nandovy Abrahama dia nomeny ray ny anjara fananana ihany izy fa tsy reny nampanankarena azy. Andeha ataontsika ny ainga zéro hoe Abrahama. Kôtiny ainga zéro satria ianto tena manombokeo hatramin'izay teo akaiky ny dada tsy ory ninninona fa Andriamanitra ry havana porofony fa ny fitahiany mampanankarena ny olona. Iarahantsika malala fa raha ny ainga zéro hoe Abrahama. Inona keny nampanankarena ny Abrahama ry havana? Ianao hoe nita teo dia niasa tany Abrahama dia ny fomaraina be izy dia natory alina be koa izy. Tsy izay satria ny Salamo 7:20 ngery havana dia efa mitena zany 1:2 zava-poana ozy ny tena Andriamanitra maninona ny mifomaraina sy ny alipody zava-poana ireo fa ny fitahiana dia omen'Andriamanitra ny malalany na dia matory azy. Mamareo am-baibolinao aloha zay atao hoe jerentsika aloha zay Salamo 7:20 baray so am-baibolinao aloha zay raha tiako marianao androany namarika an'ity totentsika androany ity. Salamo 7:20 amin'ny firy zay Salamo 7:20 mbola lavalava ny meka ho tantaraina lasa ny fotoana. Salamo 7:20 afengafangantsika fa tsy miala eto anao androany raha tsy mahery ary tsy miala eto anao androany raha tsy manomboka tahian'Andriamanitra amin'izay. Alleloia. Salamo 7:20 andininy faharoa. Andao aloha tenentsika mihitsy ny soramandry amin'io mario amin'ny baibolinao mihitsy io fa tena ilaiko ianao manamarika an'io androany. Tiako ianao tena io ambin'Andriamanitra amin'izay manomboka androany. Ianao io mendrika io tahian'Andriamanitra. Salamo 7:20 manontolo vakiako aminao androany. Ny soramandry fotsiny dia efa miteny ny fahatsinotsinony ataon'ny olona raha tsy ambin'Andriamanitra. Ianao zany raha vao tsy ambin'Andriamanitra zavatra ataonao na hampiasa fond ohatrin'ny ianao rehefa tsy ambin'Andriamanitra ianao dia maty antoka dia miasa mafy dia ganagana mitety asa hoy ny fomba fitendry. Ny tratra vaky ny asa tsy azo. Fa rehefa ambin'Andriamanitra ny olona ray izay mampanankarena azy. Ny fitahiana, ny fanambinana avy amin'Andriamanitra no mahatonga ny olona anankarena fa tsy ny fisasarana. Hoy ny ten'Andriamanitra fihinana fiakarana nataon'i Solomona. Solomona izay anisan'ny mpanjakana anankarena indrindra tao amin'ny baiboly. Raha tsy Jehova manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova ny miambina tany dia miatory foana ny mpiambina. Tsy misy olona tsy miaraka amin'Andriamanitra manan-karena zany. Mety manam-bola izy mety manana tôbila be fa tsy manan-karena, tsy ambininy. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana. Zava-poana rehetra. Matory maraina, matory alina be efa mifiry. Za ohatr' izany ny fiainako taloha. Amin'ny firy alina vao matory havana. Mitady vola, mitady vola, mitady vola, mitady vola. Za raha hitady vola taloha tena ekonao fa tena mitady vola taloha. Dia mifomaraina. Atao loatra etinao za mbola kely dia efa nianatra nitady vola. Tantaraiko anao fa mamanay spécialiste amin'ny fanaovana ireny chips ireny. Tena fantatr'olona mihitsy izy amin'ny fanaovana an'ireny. Fa raha pearl chips raha efa mba nihinana tamin'izany anao taloha amin'iny faritra any aminay iny. Fa raha pearl chips ka izy farany anarana moa perline dia nataony amin'ny teny anglisy. Fa raha pearl chips dia izay zanany koa mpanao chips. Izay taloha mbola kely efa andeha handia izay raha lahy taloha. Izay tsy manahirana ny ray aman-dreninay izany hoe omeo vola fa mifomaraina makany anosy be dia mividy ovy fotsy. Ovy fotsy ny tena tsara fanaovana chips fa tsy ovy manga dia misy matsaritsireny. Ovy fotsy. Tsongono kely fantatra hoe ovy fotsy ity ny azony osy be amin'ny 4 maraina tonga ny vokatra. Lasa izay mandeha mividy ovy eny anosy be dia mividy menaka dia mividy sachet eny Analakely dia mividy vilany sabo dia le écumoire reny sa ino moa anarany le sotro gokagoka reny
dia manao chips atao anaty sachet dia efa asiana am'le arizato moa le ronjato ngezangeza dia efa dia mandeha milivra an'iny indray sao zany le chips nareo tsara tsisy may menamena tsara ainy tsara tsy azo atao may rehefa manao chips nareo dia tenenao fa fanaovako chips nareo halleloia dia tiako tenenina hoe mbola kely za dia nitady vola manao gâteau ny anabavy lasa zay mivarotra gâteau misy fotoana zay mivarotra ino ty izy mivarotra zaitra tsireny analakely dia matory analakely rehefa alaka misy alina dia mamonjy tsena zoma zay nanao an'izany e zay tady vola be zay taloha zay olona nihetsiketsika zay taloha rehefa mianatra dia fa rehefa vacances tonga dia manangom-bola dia vidy fripy vidy balle telo laza eto dia mandeha mitety tsena rehetrarehetra ainy daholo taloha iny ny tsena latsinainy aiza ny talata aiza ny larobia aiza ny lakamisy ny zoma aiza ny sabata lady ihany ny tsisy varotra chips mianatra taloha manao taxi amin'ny alina za tena taxi tena hoy mody aho am'ray maraina dia mandeha boaty kely aloha dia zay vao mody dia matory dia mianatra zay fa zavapoana ny mifo maraina efa niasa nanana niasa koa taloha dia nanana société kely zay a varotra zavatra mitovy amin'ny ampiasana akany ifonana amin'ny tompo dia sady nitazona ampahany amin'ireny station ana total ireny zay tamin'izany dia miasa dia tsisy dia za io tena taloha tena anao tsisy na fotoana isakafoanana ary dia appel manana telefônina anankitelo aho tamin'izany dia miasa misy am'izany amin'ny folo alina mbola mivarotra tômôbila tonga hatrany Ambohimanga kely miasa dia tamin'izany a manana dokotera dia omeny dokoterako fanafody zay a fanafody mampatanjaka izy io satria tena tsy ampy torimaso foana isan'andro fa zao ry havana malala tsy miliardera tsy nety miliardera ary zay tonga tafakatra kely dia mirodana dia mamboatra kely dia nefa raha boka nitrosa ina zara tiako tongavana zavapoana ho anareo ny mifomarina salpandry ary am'izao misy olona eto meno an'izany miazakazaka tsisy fotoana na fotoana ho an'ny ankonana tsy misy fotoana ho an'ny fanompon'Andriamanitra mo mazava ho azy tsisy fa maninona foana miasa mifo matory alina be dia mifo maraina dia iasa fa hoy ny ten'Andriamanitra Solomona no miteny eto zavapoana ireny dia zavapoana aminao ny mifo maraina sy ny alipandro ka homana inianina azo amin'ny fasarana tsisy ianao miasa foana fa na mihinana an'le izy a mety vokatra ny fisarana tsisy tsirony ianao fa nefa hoy ny ten'Andriamanitra izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalana na dia matory azy izy zany hoe ny fitahian'Andriamanitra tsy mandrisika antsika hoe ho kamo akory hoe matory zany ndao iasa Jehovah nay amianena dia matory ndao iasa salafa fito amby roapolo andiny faharoa tapamby ty mba misy asa mba omena aminareo efa hoe salafa fito amby roapolo andiny faharoa tapamby asa malialingelona piako ny telefony fa namatory tsy zay le izy tsy omeny Jehovah indray anao raha vao zany Andriamanitra koa tsy tikamo fa ny tiana tenena amin'io dia zao kalma fotsiny ianao tsy taitra tsy maika kanefa tsy tara fa ny Andriamanitra ao hitany tsy iananao iny amin'izay Abrahama ny ala avy any tsy voaka Abrahama tsy niazakazaka izany izy natoky an'Andriamanitra dia jereo tonga dia misy manao fanekena amin'ny tampoko izany tonga dia mahazo fitahina tonga dia miroborobo tena miliardera Abrahama ry avana mandeha kalikalomeny fotsiny izy tsisy hoe niazakazaka tsisy an'izany nefa kapakitay dia reraka be dia oriny Sara dia mena dolipiranina fa marary daholo ny vatana dia orina tsy misy an'izany Abrahama milamina izy fitahiany Jehovah mampanankareny halleloia tsy azo fisasarana piny reny fa dia matory koa reny dia meny Andriamanitra anao zany raha hainao ny manana fifandraisana amin'Andriamanitra halleloia jerenao tsara ao amin'ny misy any Isaka lahy anankiray koa anisan'ny mpanankarena tao amin'ny baiboly Isaka indray ny fitahiany Jehovah ry havana rehefa hoe tonga eo aminao dia rehefa mifitahiany Jehovah ny eo aminao ny anaranao teo dia manankarena na inona tao aminao na inona tao aminao jerenao tsara Isaka ny amin'ny Genesis 4:20 ny soramary dia nivainianany Isaka tany Gerara dia zao ny zavatra nahavariany tonga teo Isaka fa Isaka olona tahian'Andriamanitra rehefa tonga teo Isaka teo amin'ny toerana izay nisy an'io
teo agerara de zavatra nahavariana ny alina ny olona satria maninona ny olona ny alina any amin'ny andininy fa 12 zay de namafy tam'izany tany zany Isaka ka nahazo 100 heny tamin'ny taona iray taona izay tamin'izay taona zay satria efa mitahiny Jehova izy ry havana avy 100 heny mety mba avy 10 heny na 20 heny na 50 heny ry havana ny fitahina tam'izany ny hoan'ny olona efa mahazatra ny olona fa neny Isaka namafy tam'izany tany zany zany hoe tany tsy anazy fa izy fotsiny namafy miaraka amin'ny tanan'Andriamanitra ny namafazany fa tonga de avy 100 heny tonga de ny alina ny olona ary nanan-karena lailaka nandroso ny tombo aparapatonga no mpanjato be indrindra fa nanana fananana be izy de ondry amanosy tsy omby ary andevo maro ka de ny alina azy ny Filistina ny fitahiany Jehova mampanan-karena anao ary mampialina ny tompon-tany na de tompon-tany ary ianao zany ny fitahiany Jehova mampanan-karena alleloia de anyerin'ny olona de zao no nataony zareo fananana be izy ka tonga ny alina azy ny Filistina ary ny lavaka fatsakana rehetra zay efa noadin'ny mpanompo indray fomba fahavelon'ny Abrahama de efa nyvonoan'ny Filistina sy nototovan'ny tany avokoa ary hoe Abimeleka tamin'ny Isaka miala aty aminay fa ianao mahery lavitra no zahay ka tahiny Jehova io dina nataony olona mialina am'izay olona fa hoana nanao na vokatra tamin'ity ny anay folokony zany ary nareo ny anay koa teo eo ihany nefa jerena endry arivokony avy 100 heny tena ny alina ny olona tsy mba manaiky any kositsika manao fanafody gasy io izy ny olona manao fanafody gasy io tsaroko mihitsy ry havana malala zay efa mivavaka manao varotra tomobily io zay de zao ry havana ny tenen'ny olona zay io manao fandroritana zay io manao fanafody ozy ny olona mpanao ferana tomobily sasana amanay satria maninona satria ny anay mandeha tsara samy tomobily mitovy ny amidy tam'izany fa ny anay mbola afy alleloia satria maninona ry havana malala satria zay tahiny Jehova hoa alleloia ary efa tahiny Jehova de tena tahiny Jehova fa tsy hoe mody tahiny Jehova ake teteny aminao ry havana malala fa misy tombony nge ry havana io fivavahana io tena ozy ny olona tena manao fandroritany tena dao atao zao atao amin'ny fanaovana azy zao zavatra nanteneniny ozy izy hoe aso aloha dao atao amin'ny fanaovana azy ozy izy inona ny fanaovana azy ndao tapenana ny loharano ka ny loharano amin'io ny fatsakana raha tsy manana fatsakana de tsy afaka mamboly tsisy manotraka ny volonao ny biby fiovonao mahi de maty satria tsy sa mangetaheta ny mpanampinao tsy afaka anao ny satria maty ny hetaheta tany amin'ny loharano mihitsy ny nataony fa zao ry havana malala na ho ampahantraina aza Isaka ny fitahiany Jehova eo aminy manan-karena ny anaran'io ndroahana fotsiny teo de natao zay rehetra nahalaomonina anazy fa zao men'Andriamanitra toerana foana izy i Abrahama zany vomaly ny resaka taminao fa jerenao tsara rehefa nisaraka Abrahama sy Lota de zao ndreka jesika Genesis 4:10 voaingana ny toranao n'izy ty Genesis 4:10 nisarahany Abrahama sy Lota ary ny teny fikasana ataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de teo zany rehefa le isaraka zao de tonga Lota de riana teo de lehibe fa mangitra be any amin'ny andininy 4:10 amin'ny Genesis 4:10 rehefa lasa am'izay lasa Lota le niazakazaka be fotsiny le vokatry ny fisasana le tonga de le mampiasa totobe mihitsy zany ria ary de anary Abrahama amin'io tsy afaka ny safidy fa zao fitahiany Jehova mampanankarena fa tsy ity tsy nanan-karena no Abrahama Lota na de nalainy tamin'ny fisainany daholo ary ny zavatra tsara rehetra zao ny tenin'Andriamanitra andreo ny teny tamin'ny Abrahama toy ny nisarahany tamin'ny Lota ka na hoe atopazo masonao halleloia hatramin'ity tany itoeranao ty ka mitazana mianavaratra sy mianatsimy sy miatsinanana sy miakandrefana fa ny tany rehetra zay tazanao halleloia de omeko anao sy ny taranakao mandrak'izay ny Lota zay tazany masony de io point anankiray io no mena azy ry amorony onny
Jordan ry ana amon'ny olony ry amon'ny rano mandeha ry Sodome ry zay tazany masony zany hoe point anankiray fa ny Abrahama rehefa nomen'Andriamanitra zay tazany masony zany hoe zay tazany masonao rehetrarehetra eo anao daholo tazany masonao ary anao daholo zay tazany tsy point anankiray am'ireo hoe ry raha misy parking ngeza be mihitsy de zay ry tomobile menamena ry mba omena ana reo rehetrarehetra eo anao daholo zany ny fitahiany Jehova rehavana malala fitahiany Jehova mampanankarena fa tsy vitan'ny fisasarana zany hoe ry de ry ana de miefinefina seposepotra eo ry lota tsy nampanankarena anazy zany tsy zany no mampanankarena Isaka natao zay ampahatra azy fa tsy mandry Joba eniko anao Joba rehefa mbola teteny olona maro be aminao fa mandeha ny fotoanantsika any amin'ny Joba any any amin'ny fiafaran'ny fiainan'ny Joba fantatsika Joba nanankarena de potika de lasa nahantra fa nefa rany Andriamanitra rehefa fitahian'Andriamanitra tsy mamela n'iny olona iny tsotafariny zany ary ny ao amin'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra de zao ny ahafantaranao fitahian'Andriamanitra ny an'Andriamanitra tsy miverina amin'ny laoniny anazy ny tanjony fa ny avoroany rehefa miverina ary afaka tianao io any amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo andiny faharoa amby folo ary Joba ny tany afarany Joba mihoatra noho ny voalohany de nanondry amanosy 4,000 sy rameva 9,000 sy amby roa zasy sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary briky vavy 1,000 izy de rehefa kotianao reo de jerevy tany amin'ny Joba voalohany tany amin'ny fetim-boan'ny Joba ny arenany atsasaka reo daholo ny fitahiany Jehova mampanankarena inona nataony Joba nandeha nanompo sampy ve nakany amin'ny douane ve nanao PMU ve nanao loto ve tsy zany fiaina amin'ny normal ihany tsy sezaka nataony tsy nanao porte à porte izy tsy nikarakara déjeuner concert izy tsy nikarakara n'iny ampitombon'ny arenany farak'izay aingana tsy zany nataony fa nataony Joba ny aina normal ihany fa ohatra meko anao raha ohatra zao Joba nanana akoho de nanatody ny akohany mahavariana fa raha tokony 12 nisan'ny atody ny akohany mety tafakatra 420 reny lasa maro anaka be mihitsy le akoho ohatra zany ary reo tonga de tsisy ny raty fa tonga de velona daholo teraka akambana ohatra zay tokony teraka akambana ao anatin'ny fotoana hoe avoroeny mamboly izy tonga de vokatra be tsy ny dépense zezika nefa ny tonga de vokatra ny olona sady manasina zezika ka asina DDT ka asina mbola voatabia kely ohatry n'iny ihany neny Joba tonga de efa le na ny pinina vorona pinana vorona tsy tian'ny Joba no na zany ozy de vorona tonga amin'ny Joba de amotika ny voly tsy tiako izy zany laza any amin'ny olona any fitahiany Jehova jerena vokatra avoroeny verina vetivety ny arenany Joba zany angery havany io ohatrany tsy de hitanao zany hoe taiza moa nahitako an'ity tena marina zany tena samy mamboly neny re afisaina na DDT ampiasaina n'inona ampiasaina zezika amin'ny 7 alina aty aminay misy ny agriculteur tena mijaly misy olona efa amin'ny 10 alina mbola digidigi amin'ny tracteur manino miasa izy manao ny tady vokatra nefa voatabia vidin'olona 4 € fotsiny tokony mba hivavaka fa ny Joba tsy zany vetivety foana de nitomba avoroeny zany Jehova rehefa hitary avana malala zany Jehova rehefa hitary jerenao Solomona iny natonga Solomona mpanankarena be natonga Solomona ny atodiny rehetra tamin'ny zay zao tamin'ny confinement reny zay atodiny vakina kambana daholo ireo ny ankizy ao amin'ny groupe na vavolombelany zay atodiny vakina kambana daholo tamenany anankiroa fitahiana ke zany ravana ohatry hoe vidy atody anankiroa foana zany zany to de foady daholo ny atodiny ireo ny ankizy vavolombelona io tena nitody io tena marina zany halleloia tahiny tompo na hatramin'ny atody ary zay koa le izy mahaiza koa anao makasitraka ny fitahian'Andriamanitra fa sao de zay atody double ve zay zao mandimandiny ry atody double natonga an'io halleloia amen Solomona jerena tsara any amin'ny ohatra zao hoe Solomona any amin'ny
mpanjaka voalohany jery tantara zay mpanjaka voalohany toko fahadimy ohatra fa iteneko anao fotsiny ohatra toko fahadimy andimy faharoa amby roapolo efa lasa be fotoanatsika lasa be mpanjaka voalohany toko fahadimy andimy faharoa amby roapolo ozy izy andimy faika amby roapolo rehefa reny rama ny tenin'ny Solomona de faly indrindra izy ka nanao hoe ankehitriny de izao de sao nanety Jehovah zay nanome zanakala endry ny Davida hanapaka izao betsaka zao ary rama naniraka tany amin'ny Solomona nanao hoe efa reko nany raha anao taty amiko ka za de hanao izao rehetra irinao amin'ny hazo sedera sy ny hazo kipreso ivaokako hitondra azy midina avany Libanona hoany amin'ny ranomasina ary ho feheziko ka mpandehaniko mitsikafona amin'ny rano ho tonga am'izay nitononinao ary hany voaboreko izy ka de ianao kosa no apaka azy ary anao ny anao zay riko amin'ny fanomezan-kanina any amiko ina zavatra mitany misy zava-manahirana atao eto anao tempolo Solomona misy mila hazo kipreso izy mila hazo hazo sedera de ny fitondrana io koa mbola tantara be hoy zay taloha tantara sy géographie tantara ny fitondrana io fa inona zavatra mitranga tokony midépenser be debe Solomona eto miatoka ny frais atsamboka mireatoka n'ireo olona rehetra hiasa fa inona zavatra mitranga andrahan'Andriamanitra ny raka izy misy zavatra nataony tato Irama fa tsy raka azafady misy zavatra nataony tamin'ny raka Irama tao de Irama namaly fity azy be debe de netoany daholo ohatry ny anao zany zao ohatra ianao hifindratrano de ozy le olona ao rehefa aza misahirana ianao hoe etoako raha tojo zao tratrany zany raha tojo zao nisy an'izany iny zapa anina milodilody de zao zavatra nitranga io zavatra teko raha tojo zao tratran'izay ny findratrano izy de tokony ohatrina moa raha natoy tokony isy vola be nalohany hoe hofana camion fa tsy nandoa izy na niarary izy tsy ny teny hoe za tsy andohany io fa le olona mihitsy ny teny hoe tsy andoha fitahina ke zany revany ary nga zany everina fa zavatra tokony ataonao mandalo fotsiny tokony isoranao an'Andriamanitra zany fitahiny zao mampanankarena ke zany ifindratrano zany hoe de misy olona miteny fotsiny alao fa ataonay ny rehetrarehetra mbola ampianay koa solonay meuble solonay tsara be zany ke de jetinao Solomona ohatry zany misy fotoana Solomona ngeravana ny mpanjaka voalohany toko fahadimy de ny faharoa io Solomona ngeravana ka nanambady zanakavaviny Farao everina tsy fitahina moa zany izy efa mpanankarena ny vadiny koa fa ngay Farao zany tsy everina fa multimilliardaire tamin'ny mpitondra teto tany de noho ny fanambadiny zanak Farao de azo antoka fa nisy farenan'ny Farao ny findry taty amin'ny Solomona tao anatin'ny fotoana fony aka noho n'inona izy tsy hoe nivaro tena akory sanatria fa nomen'Andriamanitra vady tena zanaka tonga de matata be trop tena enjana be mihitsy zany de nitombo vetivety ny fanjakana misy any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahafolany de jerenao ny tantara fa misy an'le vehivavy hoe mpanjaka vaviny Seba mpanakarena be ina ny alehany amin'ny Solomona anatitra fotsiny anatitra fitahina anatitra arena nefa Solomona efa mpanakarena fitahiny Jehovah nge zany ravany any zany Andriamanitra mikasika olona patrinaire mpanjaka vaviny Seba taitra anaka izy le miteny azafady Jehovah ihany ty fa ahoana zay Jehovah ndanana tereo arena i Solomona izy zany le mpanjaka napetrako iny ndanana tereo arena be debe izy eny ary le Jehovah Andriamanitra lasa am'izay ny rameva sy ny anina mitondra anina hitondra arena Solomona amin'ny manina matory Solomona manoratra tononkirana Solomona izy ry vadiko malalako efa feno miora ny tanako zany izy manoratra sy manoratra fahendrena fotsiny ny olona de ahoana misy olona n'inona anatitra fitahina asevo miandry izy aloha de miandry andreo vavy fitahiny Jehovah nge zany revany Solomona ny azakazakany mpanjaka vaviny Seba mamekely zay mba foy mpanjaka vaviny Seba niala avy tany ozy ianao zany ravana fitahiny Jehovah atao zany ijoba tsy joba moa zany Davida tany anaty zohy tonga ny olona manantona ho azy tonga ny fianakaviandrainy manatitra zavatra ho azy de misy mamatsy eny ananiny eny foana mamatsy mamelona tonga ary de misy mamelona nefa raha
tonga lehilahy lehibe sy mpanjaka manan-karena teo amin'ny baiboly. Areva ny teteny aminao androany mbola maro ny zavatra tiana tenenina fa za teteny aminao fa fitahiany Jehovah mampanankarena. Ary Andriamanitra rehefa hitany fiainanao de ny fitahiny rehefa mirotsaka aminao amin'ny lafiny be dia be tsy takatry ny sainao ny atongavany izany. Tsy takatry ny sainao efa ahoana ary eo ianao vao manontany tena fa ahoana ary natonga antsika ohatrotra taiza ry nenina nahafahantsika ny vidy an'ity zavatra ary taiza ny mbola natonga an'ity voly ity tao de aza manontany tsony ianao fa zay ny atao hoe fitahiany Jehovah tonga eo amin'ny fiainanao. Ary tsy voadiadinao misy zavatra tsy takatry ny sainao mihitsy ahoana tsy takatry ny sainao de ny ataonao miterahan'Andriamanitra sisa. Fa ny fitahiany Jehovah mampanankarena fa tsy vitan'ny fisasaranao zany. Ary tsika koa de nomen'Andriamanitra harena ngezabe. Tsika raha miareto raha hainao ny manompo an'Andriamanitra mifonao sy ny sainao sy ny fananao de sady tsy mahantra ianao eto tany fa misy harena koa efa nomanina anao. Amin'ny alalan'ny fanantsika ny Jesosy ry havana. Halleloia. Jesosy de fitahiana avy amin'Andriamanitra ho atsika. Ary za teteny aminao fa ny olona manana an' Jesosy de olona manan-karena. Olona mpanan-karena za misy fotoana tenteniko anao za manana fahitam-pity amin'ny olona isorako an'Andriamanitra. Fa za misy fotoana tena fomba tsy takatry ny saina misy olona mahita fity amin'ny olona ho azy zany fotsiny. De reny efa fitahiny aza raisy tao foana hoe voalohany espèce foana ny fitahian'Andriamanitra fa ny fahitam-pity etseroa reny ry havana malala. Fitahian'Andriamanitra zany. Ateteny aminao androany fa mifananao an' Jesosy ihany koa ny tena harena lavitra. Ary mifananao an' Jesosy de sady mampanankarena anao, manan-karena-pahasoavana ianao, manan-karena famonjena ianao, manan-karena vahaolana ianao, manan-karena fahasalamana ianao, manan-karena ny zavatra tolotsaina ianao, manan-karena torotena ianao, manan-karena révélation ianao, manan-karena fampahirezana ianao ry havana malala, manan-karena fifaliana ianao ry havana malala, manan-karena fanantenana ianao, misy fanantenana foanao aminao, manan-karena manam-pinoana harena nge zany ry havana malala. Ary raha mifikitra amin'i Jesosy ianao de ilay harena ngeza indrindra teny lanitra nomenanao. Maherezy ianao ny fitahiany Jehovah raha te hanan-karena ianao de andana ankatao amin'Andriamanitra hoe ny fitahianao Andriamanitra, ny fitahianao mba tena tiako mampanankarena. Za teteny aminao androany ninona zavatra lalovanao ireo olona manan-karena asa velanao isitenanao ny contraire an'izany. Fa manana an' Jesosy ianao de tena manan-karena-pahasoavana ianao ary manan-karena zavatra rehetra ianao. Hotahin'Andriamanitra re tsika tsirairay avy misaotra Lala Jonathan tenentsika tanaty zany toriteny zany de andeha ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany za mino fa efa irery izy ty tsy nataontsika fa ianao ve androany afaka tena miteny mihitsy amin'Andriamanitra Andriamanitra za tena sambatra ary tena tsapako fa tena manana an' Jesosy nomenao an' Jesosy. Ivavaka aorian'ity toriteny ty. Misaotra anao nahatra renao hatramin'ny farany aorian'ity ty de ivavaka tsika misaotra anao nahatra reno hatramin'ny farany. Alleluia. Amen. Rasoaloary. Hotahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy araka ny teniko taminao moa de mba misy fiovanan-kely ny fitaovana eto amintsika de somary mbola misy fahasarana amle taloha de lasa daholo tahiny tompantsika rehetrarehetra. Mahereza daholo. Manana Jesosy manana anao. Amen. Kini fiainanao sinai design banitsu sakala sakatana tini famuzampuao tsy hay tsony zay natao kuitsuni zay natao sufatu yanao nanarinay nampitsak namunzi ni fanay musitsak ninao na veritato anatiku izay nanjaja ni fuku sika rehetra iaretene manana Jesosy manana anao. See what tu is on me.
manana Jesosy Ratsonao Jesosy arenanao. Halleluja. Sofa tonga ianao nanarina. Jesosy. Halleluja. Dia teneno niova ny fiainako. Sambatra Jesosy. Sambatra manana anao e. Tsika rehetra faraparany.
endravana malala fa raha antsika vavaka zany toriteny zany fa raha antsika vavaka koa zany izy zany dia hitentsika androany hoe za Jesosy tena sambatra manana anao. Halleluia. Ny arena ambony indrindra ry havana nefa nomen'Andriamanitra antsika. Fitahiana avy amin'Andriamanitra io fiainanao io. Fitahiana avy amin'Andriamanitra no ampisokatra io fiainanao io. Fitahiana avy amin'Andriamanitra no atonga ny fiainanao io ho tahaka izao. Fitahiana avy amin'Andriamanitra no atonga ny fiainanao io hisokatra. Fitahian'Andriamanitra ny ianao. Manana finoana fa io fiainanao io tsy maintsy sokafan'Andriamanitra io. Manana finoana ry havana malala fa raha io fiainanao io raha ankininao amin'Andriamanitra, hoy ten'Andriamanitra miasa foana ny mpanao trano tsy Jehovah ny miasa. Efa sasatry ny miasa foana avy ianao ry havana, satria mety tsy navelanao ny asa Andriamanitra hatramin'izay. Mety tsy navelanao ny asa ve Andriamanitra ry havana? Avelao izy hiasa eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Araroto izao fotoana izao ahafahanao matsapa mihitsiny fa fitahiana avy amin'Andriamanitra no ahafahanao hivoaka amin'ny fiainanao io. Tsy vitan'ny fisasarana zany. Tsy ho vitan'ny fisasarana zany. Za teteny aminao ry havana malala, ianao io tokony olona voatsodrano amin'Andriamanitra hanakare-pahasoavana ny fiainanao. Raha ianao ilay mbola olona mitotototo lava, tena hoe mitrongo vao mandrena eo amin'ny fiainana, mangatana amin'Andriamanitra hoe tsofirano amin'izay Jesosy hoe oka mba tena hirotsaka amiko amin'izay ny fitahianao manana ambiamby. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, mivavaha apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, fa tokony hanana fiainana ianao, fiainana tahian'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ny arena miafina, ny arena maharitra, ny arena tsara indrindra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao satria tahianao ny fiainanay. Misaotra anao satria vimbininao zahay. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra, fa fantatro Andriamanitra fa izao zavatra rehetra izao ny tonga taminay androany dia satria sitraky ny fonao no hita ny fiainanay. Dia mitsodrano an'ireto mpanomponao reto Jehovah Andriamanitra, mba sokafy amin'izay ny tananao. Dia ataovy miaina ao anatin'izany hoe fiainana manakare-pahasoavana izany. Dia arotsay aminy fitahianao ilay mampanan-karena Andriamanitra. Betsaka ny mbola mihazakazaka mieritreritra fa ny fahasahiranany tenany, ny fitotototony, ny atsembohany, ny fodinalina sy ny fivoahana maraina mieritreritra ny fahampanankarena azy. Tsy Andriamanitra fa ny fiainany tsirairay avy eo ampelantananao. Ary raha manankina ny fiainana eo ampelantananao zay Jehovah Andriamanitra, dia amin'izay fotoan'izay Jehovah Andriamanitra dia hanan-karena izay. Tsy ratsy ny manan-karena ao aminao Andriamanitra. Zay tsy mivavaka amin'ny arena, ary tsy arena ny ivavahanay fa ianao. Nefa koa izay tonga aminao Jehovah Andriamanitra dia tsy avelanao ho fadiran'ovana, fa tahianao amin'ny fitahiana mahagaga, amin'ny fitahiana mahatretrika. Ho tahianao ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra, porofoy amin'ireto olona ireto androany fa nandray teny mampanankarena izy ireo. Dia hanakare-pahasoavana ho ambinina amin'ny zavatra rehetra anaraka azy ireo amin'izay manomboka amin'ity androany ity, nisotry ny fitahianao sy ny fanambinanao amen'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra, betsaka ny tsy voalazanay teto androany, betsaka ny tsy voalazako teto. Misy olona tena miandry valim-bavaka, miandry anao hiasa eo amin'ny fiainany Jehovah Andriamanitra. Dia zavatra fantatro dia raha ohatra Jehovah Andriamanitra izay nolazaiko rehetra ihany no tanteraka, dia mety ho faty antoka ihany reto olona ireto. Fa ianao mihoatra lavitra noho izay maneritreretinay Jehovah Andriamanitra hatanteraka ny sosiny tsara rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Tena nihaja ny saotra sy ny voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia voasy Satana dia faritro amin'ny rano tsy afaka hitsaingo kana dia litera ray azy tamin'izay voatory teto androany ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Amen.
Ivavakantsika ankehitriny amin'ny firenena dia andao mpandrotsika navavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompana avy Erika. Thank you pasteur dia mbola faly miaravantsika tsirairay avy indray ny tenako izay tsotra antony ty arivo ty dia hiara hivavaka sika amaneneny. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay satria mbola nandrehan'izany teny mamy avy aminao izany indray. Saotra Jesosy mbola notahinao sy notataninao izay tsirairay avy reto. Matoa izay mbola tonga eto Jesosy dia no fitahinao izany. No fitahinao satria maro ny olona Jesosy mety hoe mba te hieno an'izany afatra ao izany nefa tsy afaka amin'izao ora sy fotoana izao. Mety ao ny marary Jesosy, mety ao ny sahirana, mety ao ny miasa. Nefa izay reto tsirairay avy reto Jesosy dia mbola nomenao tombony ahafahany miaino an'izany teninao izany. Dia tena harena lehibe ho anay izany Jesosy satria ao aminao rery ihany harena tsara indrindra, harena tena tsy mety ritra, tsy mety lany Jesosy malalo. Ka mankasitraka anao izay manome voninahitra ny anaranao. Izay Jesosy dia tena faly manana anao ary tena ampitomboana indray ny fitiavanay anao, ampitomboana indray ny fiarahanay aminao na ninona zavatra mety lalovanay Jesosy dia ny zavatra fantatray dia ianao efa hanome fitahiana manana mbiampy anay tsirairay avy reto Jesosy. Ianao efa hitantana ny fiainanay tsirairay avy satria ianao no manana ao aminao ny harena sarobidy, ao aminao ny fahasambarana Jesosy malalo. Dia mankasitraka indrindra Jesosy dia tena sambatra izay manana anao, sambatra izay reharehanay ianao Andriamanitra. Fa izany ny hiderahanay anao amin'ity arivo ity dia ankehitriny Jesosy mbola mitondram-bavaka indray izay amin'ny firenenay. Tsisy miafina aminao izany firenenay izany fa ao anatin'ny ady, mbola ao anatin'ny fahantrana Jesosy malalo. Tafangio ny fanahy masonao izy ireo, ataovy tena tsapa ny vahoaka malagasy Jesosy fa ao aminao rery ihany ny harena sarobidy, ao aminao rery ihany ny fahasambarana Jesosy malalo. Kasio ny fony vahoaka malagasy, fanainao masina ny rotsaka amin'izy ireo mba tena hitodika aminao, ametraka amin'ny fiainan'izy ireo ampelantananao na ambaratonga inona io Jesosy na ny mpitondra fivavahana izany mba tena hoe ametraka amin'ny fiainan'ny ampelantananao, ino anao atoky anao fa tsy hoe andeha hivavaka fotsiny rotina fotsiny Jesosy malala fa tena mahatsapa ny fanatrehanao, mahatsapa ny herinao eo amin'ny fiainany. Tanana fitahiana ny tsirairay avy, anakarena ny tsirairay avy ao aminao Jesosy malalo. Dia tahaka izany koa Jesosy mbola mitondram-bavaka an'ireo fianakaviana marobe izay maro any Madagasikara any ny sahirana Jesosy amin'ny tototo andro sy alina amin'ny fitadiavana. Kasio ny fony izy ireny Jesosy malalo, vangio amin'ny fanahy masonao izy ireny mba tena hitodika aminao, ametraka amin'ny fiainan'izy ireny tsirairay avy eo ampelantananao. Dia ao koa Jesosy malalo ireo marary izy ireny Jesosy dia kasio ihany koa amin'ny fanahy masonao mba tena hitodika hiantso ny anaranao tahaka ny toriteny omaly, tahaka ny Ezekia Jesosy malalo hoe tena nantona anao, atoky anao, ino anao ka ianao nanasitrana azy ireny tsirairay avy. Dia tsy adinona ihany koa Jesosy ireo any Ponja Jereva izy ireny vangio amin'ny indrafonao, mamindrafo amin'izy ireny Jesosy malalo. Dia akinay feno ampelantananao Jesosy ny firenenay ka matoky izay Jesosy fenao amindrafo an'izany firenenay izany, ianao anafaka an'izany firenenay izany ao anatin'ny fahantrana ka amin'ny fitahiana manana mbiampy ny firenenay indray ianao. Dia akinay feno ampelantananao izany vavaka izany Jesosy ka raha andeha hatory izay tsirairay avy reto Jesosy dia anam-pilaminana sy anam-piadanana satria efa manantena anao izay fa ianao hitahanay tsirairay avy, ianao ny omba ny tokantranonay sy ny ankohonanay ary ny fianakavianay. Dia akinay feno ampelantananao izany vavaka izany Jesosy dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, sotra an'Andriamanitra, mankasitraka indrindra ranabavy Erika tao anatin'izay vavaka izay. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika moa dia tsy tapitra satria raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao http://www.andramakaizao.com izay efa misy manolotra rehefa avy eo dia afaka mihaino onjam-peo Akiradio ianao misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, raha 7 amin'ny 10 maraina averinao zao fandaranao zao raha ohatra hoe mbola te hihaino kely dia afaka mihaino ianao. Dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 hariva ihany koa dia misy toteny, tsy misy intsony amin'ny 10 alina satria amin'ny 10 alina tsika efa miaraka eto dia tsy nasiana intsony amin'ny 10 alina. Dia tahiny tompo tsika rehetra efa maro ny message voaraiko ao
mandefa 5 amiko a ianareo zay hiditra amin'ny fivadikanina azao a ty aloha zavatra mariako rehefa miara mifady anina aminay eto nareo a de ina moa ty izy ty tsy zavatra mamenatra koa ny ataontsika eto indraindray mety voateny tampoka eny ny anaranareo a de aza menamenatra sao de bedin'ny pasteranay ana bedin'ny fianakavinena sy ny sisa fa fady anina ny ataontsika eto ivavaka ny ataontsika eto fa tsy hoe zavatra nompisampoko ka homenatra ianareo a hoe za aza tenenina za aza seho tsy voatery hoe azo sy hoe isy afisy be eto kory fa indraindray voateny any antsevatsevana eny dia misaotrareo maromaro ny voaray ao a rehefa aveo ihany a de efa tongotsika de hiditra apiditra anareo anaty gropy a de raha rapitso koa nareo vao misy miteny hoe za koa mbola de mbola ampidiriko anaty gropy ihany koa fa rapitso alina vita fandarana ohatry zao a de raha ny sabata maraina amin'ny 5 ora no fandraisana olona farany a hiditra amin'ny fivadikana ny antony a rehefa nombotsika amin'ny 10 de tsy misy tsony zany le miditra eny antsevatsevana hoe fa nilahady maraina vao hoe za hiditra na ny sabotsy ariva efa tapitra vao hiditra fa mba amin'ny 5 maraina amin'ny sabata zany nareo no miteny farany fa tombona nareo fa no miteny meloa ahafahanareo mampiditra anatin'ny gropy a de ohatsika de vatao de mifanirasera ao a ampitenarina anareo anaty gropy a ny fanaovana ny zoom ny torohevitra isan-karazany a aotsika mifampahery a raha pitsy mahereza daholo aminareo avoky tsara sy ny sisa de mahereza tahiny tompo raha pitsika de efa mionetra mbola tsy tonga ny am'raha lanitra jesosy a de mahereza daholo ary be naraka taminareo a de mahereza samy hitahin'Andriamanitra Andriamanitra ny amary fidiantsika tsirairay avy a fitahin-Jehova mampanankarena de mimana fa hanankarena ianao raha mahifikitra amin'Andriamanitra tahiny tompo ary tsika rehetra mahereza daholo a raha pitsy raintsika miona halleloia amen. Mandefa MP amiko a ianareo le manontany reo mandefa MP am fotsiny nareo a de azaveko anareo ny zavatra rehetrarehetra mandefa MP amiko hiditra fivadikanina de azaveko anareo ny rehetrarehetra tsisy olana akory tahiny Jesosy daholo.